Tovavy-jejo, sarika ary tena tia mihaingo i Regina. Be mpanaraka ihany koa io anaty tambazotra sosialy ao. Ankoatr'izay anefa dia anisan'ny ahafantarana azy ihany koa ny filalaovana horonan-tsary malagasy. Hita anatin'ireny rakitsarina mpanakanto malaza ireny ihany koa ny tenany. Teto azy dia tonga taty an-trano indray aloha isika hijery ny anatin'ny dressing-ny ao. Ny fakako inspiration matetika aloha amin'ny Facebook, amin'ny film ohatr'izany na amina clip koa. Dia ankoatran'izay za misy manome inspiration koa. Anisan'izany voalohany indrindra mamako izy mampiakanjo anahy, izy mpanjaitra. Dia izy foana mampiakanjo anahy, izy manome ide anahy foana hoe ity indray misy. Dia andramako, dia anaovako. Dia faharoan'izay raha misehako, izy koa manome inspiration anahy, manana goût hafa mihitsy koa izy. Dia izy ilay inspiration tsy haiko izay ahitany anazy izany fa proposeny anahy ilay izy hoe tia andramo izy sao dia mety aminao dia ataoko ilay izy dia mety. Anisany tena tiantsika vehivavy moa izany hoe manana toerana manokana na mety hoe efitrano iray mihitsy anangonana ny fitaovana sy ny ajejojesona rehetra. Teto izao hoe Regina dia efitrano iray no natokana amin'izay. Za moa zany dia manana fomba fampirimaka akanjo manokana. Ny anahy ataoko par couleur ilay izy satria rehefa mandeha dia mba tsy anahirana be dia tonga dia hoe rehefa noir zany dia ohatrany hoe ity izao. Ato zany izao ny anahy ny ambonin'akanjo fotsy sy gris. Dia ato ny ambonin'akanjo noir, mainty rehetra zany ato dia ny eto zany nataoko pull rehetra le mihidy. Dia eto ny pull le ohatra hoe suite ohatra izany. Dia manaraka an'izay eto ny anahy ny short nataoko eto ny short sy ny jupe. Za moa tsy dia manao jupe sy loatra dia vitsivitsy ihany. Dia reto ny pantalon jean rehetra, ny slim sy jean rehetra mitambatra eto daholo. Dia ny ato ambany pantalon tsotra, ohatrany hoe jogging na pantalon le working girl reny. Natokako eto ambony izao ny bottine rehetrarehetra. Dia natokako amin'ny lokony ilay izy mba mora angalana anazy koa. Dia ny ato aoriana le bottine ho an'ny andro mangatsiaka. Ny fotoana mangatsiaka. Dia ny ambany kiraro mihaja, talon mihaja. Nude, presque nude, dia couleur mitovitovy daholo natambatra. Dia ny eto amin'ny côté eto izao ny mainty rehetra, ny fotsy, ohatran'izay. Toy ny kapakapako misy le ohatr'izao poziny fa misy le tsotra. Dia na moa zany hatramin'ny kapa misy talon satria raha misehako lava be dia tsy maintsy manenjika lavana. Dia tsy maintsy atao avoavo daholo, presque avoavo daholo ny kiraroko. Vitsy angambany ny hoe plate, raha tsy hoe tennis anga. Ie. Zay fa za tena tia an'itony ilay ohatr'izao. Zay mahatonga ana manana karazana. Efa mipetrapetraka tsara mihitsy noho izany ny fampirimana sy ny fikolokoloana ireto fitaovana fahamanjana Regina ireto. Rehefa alohany andeha hivoaka moa dia tena mandany fotoana mihitsy Regina eo amin'ny fikarohana ny paozy mety hanaovana. Toy ny vehivavy jejojejo rehetra ihany. Ela kely. Tena mandandany fotoana kely mihitsy raha tena tsorina marina satria sahirana be amin'ny safidy hoe inona zany ny ataoko androany amin'ilay andro sy ohatr'izany satria ny andro amin'izao efa miovaova foana avy dia tsy avy dia sahirana be dia izay mandandany fotoana kely amin'ilay izy.
miala amin'izay tontolon'ny lamody izay dia anisan'ny rehefa hoe vehivavy jejojejo izany dia tsy maquillage sy ranomanitra ihany koa. Mahazatra ana aloha isa-maraina manao dia maquillage ohatr'izao ataoko izao juste manadita ary fotsiny avy manasa tarehy dia manao dia maquillage. Andavanandro tsy dia hoe manao maquillage be hoe ohatrany ahoana fa za tsy manao fond de teint fa juste rouge à lèvres kely dia crayon cils izay mahazatra ana. Fa rehefa misy zavatra atao dia izay vao manao tena maquillage complet. Ny fiovalana endrika volo maromaro ihany koa no anisany tena afantarana ny Regina rehefa hoe mpanaraka an'izay ianao. Ampahafantarana antsika ny mety hoe antony izay. Ie, be dia be ny manontany hoe ohatrany ahoana tena volon'ny Regina. Ohatrany tena voloko tia ny tena voloko fa tia izao vao avy nolokoina vao aingana natao tsy dia haiko loatra ilay lokony fa tia ny tena voloko izany fa tsy perruque intsony tia. Mbola misy manontany tsy hoe mbola perruque ve io satria za tena manao karazana perruque be dia be mihitsy tia izao anisany tsy hoe eny tiako ihany manao lisy fa ny tena nanaovako perruque izany tena marina. Misy fotoana za nandoko volo tamina toerana anankiray izay dia tsy nety ilay izy dia simba ilay vola dia voatery tsy maintsy nitapahana tena hoe misolaina mihitsy ny voloko tamin'izay. Dia sarotra be aminà moa izany hoe andehandeha hoe tsy misy volo dia nisy nanome hevitra hoe maninona raha manao perruque. Dia nanao perruque za dia ny perruque ny vidiko voalohany tamin'izay nitovy tamin'ny voloko ilay simba ihany. Ilay voloko talohan'ilay simba izany dia tonga dia iny nataoko mba hoe tsy afantaran'ny olona be izany hoe way ary lasaiza ny volondry ohatr'izany. Dia tonga dia nataoko nitovy tamin'ny voloko mihitsy. Dia après an'iny amin'izay lasa ohatran'ny zatra manao perruque foana dia nanao perruque foana. Moa misy koa ilay boutique indraindray hoe mba miara-miasa aminà dia anaovako fotsiny ilay perruque mba hoe fiara-miasa ohatr'izay. Izay zany tena nanaovako perruque. Azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ilay fomba fiakanjo klasy nefa mety hoe tsotsotra ihany. Mba fatifaty kely ny fomba fiakanjon'ny Regina.